Gas Titan Taragas. Atolotra nareo androany ny tantara mitondra lohateny hoe didim-piainana. Ireto avy no hanome aina ny tantara: Sloa, Hery, Saondra, Simonette ary Onja. Mba inonao moa vavôry mily? Vaovao inona ry se? Lozange maty le zanaka ny Rasoa tsy ambadika atsy. Rasoa tsy andrefa tanàna le? Ie le mpivarotranana. Fa na inona ry se a? Le zana ny faralahy kely iny natao asoavana dia tsy mety sitrana mihitsy hono le fery dia gaga fotsiny aho hoe maty. Andre kaky io tena mampalahelo zany a. Fa inona ho ny antony e? Kefa zay hoe tsy nety sitrana zay oko. Fa nga tsy nety namonjy dokotera zany zany. Ka le izy koa gasy any eny nanao an'le didim-potra e. Dia avy eo niombo le izy dia tsy netiny zareo tany amin'ny hopitaly. Dia nitarika niona hafaty azy io, mampalahelo. Tena mampalahelo. Kanefa ozy ianao namorona ny tsy misy mihitsy fa oka zany tao amin'izao a. Zay nge le olana indray amin'ity fomba gasy ity e. Tsy hoe le fomba gasy no hoe ratsy a, fa eo anatrihan'ny fanotroan'ny teknôlôjia tokony mba henoina ihany ny hevitry ny sasany. Efa betsaka nge izao mamonjy dokotera amin'ireny zavatra eny vetivety kely dia vita. Nefa tahoana moa zay nga manao anjarany. Dia ho moa ahoana izao na mety ho programa amin'izany? Dia raha pitso amin'ny 12 no famoaham-paty dia raha riva mamanginy ny fokotany amin'ny 5. Ie dia makany tsika, ndray amintsika tsy maintsy makany. Tsy maintsy milaza ny ampiasan'andray zany aloha hoe hoany aloha tsy afaka niditra ny fotoana fidirana satria tsika tsy maintsy amamiko. Ie tena mampalahelo Rasoa fa sady efa tsy manambady izy no mbola maty zanaka koa enjana. Ka ny tena olana koa ankery dia izao hoe reny zana ny vavy lehibe reny dia ao daholo tsy mananatona sa tsy haiko hoe tsy manambady sa tsy haiko tsy mihitsy izay fiainana nefa dia velomina ao an-tranao fotsiny. Hita ho ako palahelo e. Gas Titan Taragas. Dirmila! Isa koa ary zany? Aiza e! Mandroso tompoko? Oay, fe dadanaivo. Aiza izany? Ay ve dadanaivo ihany e, mandroso mba misalasala tonga dia mipetrapetrava. Mandroso dadanaivo a? Manao anareo? Tonga salatsalana zany ry dadanaivo a? Hita ho ako. Ka misy atondi dia tonga mamangy. Fa misy inony aza manaitaitra moa e. Salao izy aloha hipetraka fa tonga dia fananao resaka koa azaka tataitra moa izosy. Dia hoe vaovao ratsy fa mba mamangy koa aloha ny tena mariny. Tsy izay moa ny tsorina fa Ie, raha manao ana daholo nareo aty. Salama daholo zay inona vohoany. Tsy dia misy fambolenao ro mafotaka koa. ray ny vomanga atao nandeha fotsiny amin'izao e. Ny vomanga lany korikaby tsy azo hoanina fa dia mena ny kisoa. Zany mikisoa zany no nanambeko. Ie, inona ny vaovao ty andreny vohatra? Tsy misy fitadiavana ny manahirana e. Fameloman-jaza. Zany ady fanga efa mianatra le boy kely ty. Tsy tanao ve izy mbola mibaby kitapo io vao avy nakazy azy ao. Klasy fahafiry io zao. Tedeo io dadanaivo a. Kay maiza fialarana le roa. Zany ondry be ma. Arono a. Eto mahita azy dia tsaroako tapoka fa ohatra ny nanao teny zay nareo hoe tsy ho atao didim-potra le zanaka reoko. Ie dia hono a. teraka mihitsy io dia efa zay no napetraka e. Dia tena tsy nataonareo tokoa zany. Nieritreretina tsy ho atao mihitsy io dadanaivo a, fa ahoana e? Fa nareo ty ve dia olona maninona mihitsy e? Maninona ahoana ry dadanaivo a? Ka iza nisy olombelona tsy ho atao didim-potra. Io nga io biby sanatry. tsy azo ny dadanaivo mihitsy le izy. Io ange ohatra ny zavatra rehetrarehetra e. Misy ny olona hoe zao mety aminy dia manao izy fa tsy mety aminay le izy dia tsy manao zay. Fa inona ny tsy itiavanareo an'lizy aloha mahamenatra zany. Dia tsy sininona fa zay fotsiny.
amin'izay ty volony tao natao lavabe fa maninona tsy namboamboarina tapahana ohatran'ny vavikely ty izy. Zao no ohatrany hoe mba andrian'ny saiko zany dia natao ormily kely a tsy hitako nge zay olana amin'izany ka olana amin'ny fiarahamonina sy ny fahasalamana fa tsy dia zany loatra ka tsy ny fiarahamonina nge no mitaizana io fa za hayatra e kay tsy mitondra ninona sy akoratsy ny fiainana reo dadanay fanao andeha amin'io ny mpitsirany voamasoko aloha mbola tsy naheno mihitsy aho hoe gasy ohatratsika ka tsy natao didipotra zany ny lehilahy eko ny anay aloha zany no zaiko inareo zany ny voalohany eto Madagasikara tsy dikevitra zany dadanay fa io izy io dia zao mety aminy dia aloha izy hipetraka amin'io dia vavikely makany zany io laha io fa tsy vavy zany dadanay raha vo tsy vita didipotra izy dia vavy ny dikiny mampimeay ianao laha ie vita avy ny resaka ao e ka anareo manokana iny fa zao no tena natongavako efa miahy simba be ao ny tranondrazana ka Ny aiza io? ny any ambany vohatra eo mateloana ie ka mba milaza anareo rehetrarehetra zay taranaky Ratefisona mba hanao zay azo atao fa hianjera ao io trano io raha zao tsika mianakavy zany fangahana irery ie Ianao koa ao anatin'izany? ao anatiny aho fa mba milaza anareo taranaka rehetra zany mba hiara entany hanamboatra an'io trano io dia inona sinona moa zany natao amin'izany dadanay ka dia angonina aloha ny vola navozana azy sady amin'ny taona miditry mantsy hetsika ny fasana dia ho avy ihany daholo ny vahiny fa le izy nga moa dia efa simba be ohatra nareo koa ny tsy midinano kaiza moa ny ahitanareo an'le izy nareo potony ao raha tsy mikarakara ko izany tsy ho simba ny trano ormily kely a inona ny karakarako azy eo nareo aty andreny vohitra zao no misy volako nareno atao eka an'izany mampafantatra anareo any zany ka ono ahy oviana zany no ilana an'le vola dia ohatrinona ny tokony anjaranay mivady zao fotsiny ny aloha ny teniko a ny famirianareo mpiray tapo satria efa ho avy tia ny fahavaratra ka raha milatsaka fandroany amin'izao ny orana eo ny raisina ny tranontsika fa enjera ho azy ao io ko efa ohatrany efa naheno feo aho hoe akarina efa neritreretina ihany aloha zay fa tsy aleo velo amboarina ny simba dia ho hiteo ihany ninona moa izy io raha rodana dia amboarina vaovaoko mparay-tapo be dehibe reo ve tsy havitan'izay miakina aminareo indray zany aloha fa dia anareo no tompon'ny fanapahan-kevitra eny ary fa misy odoniana zay ry dadanay fa eka saotranao ny sahirana taty tany lavitra taty za zao efa saika tsy ho avy mihitsy fa sahirana amin'ny fambolena mihitsy vokisana resaka eto fotsiny ianao fa aloaloha mba anao sakafo kely misaotra betsaka fa andeha fa ny tomobile riazitasiny amary zavatra ifandrombana be andraso aloha ry dadanay fa ataoko zokiny ao ariny misaotra zao ary alao miana kafe kely ianao dia mba misy anaovanao frais midina any koa reto eny ary misaotra betsaka sovady e fa mangy any amin'ny tanàna dia zay a dininy tsara zay aza atao taran'ity fahavaratra ity ao fa hodiniana ho aminao e salama monsieur Emily ahoana raha marety dia tonga salatsalam-potoana ie tena natonanao mihitsy ny atondiako fa tena tsy afaka mampiakatra legioma amin'ity herinandro ity fa maninona misy zavatra vonjeko izay any Antananarivo any amin'ity herinandro ity dia tena tsy afaka mitondra entana aty a ahoana koa ary amin'ny programa andramarety izany fa ngazo atao an'izany fidiram-bola ka efa zavatra efa nomanina efa elaela izay dia tsy maintsy mba manatrika an'izay ahako e ka maninona raha hoe nasiana olona misolo anao mitondra azy aty azo ny eritreretina ihany izay nefa tsisy olona atokisako sao dia potika ao ny etako dia ahoana koa re izany programa anareo izany e maty amin'izany ny programako raha matoty a ka tsisy azoko atao aroko tsy hafa manoatra mihitsy a fangany any amin'ny grande surface tia lalan'izany e ny azy ny entana tonga foana isan-kerinandro mifantana ka tsy hitako nge zay atao fa mba izao herinandro zao ihany aho mba tsy afaka e sa ve hitadiavako olona ianao aloha ny amme anao amin'ity indray mitoraka ity dia ahoana izany oviana izy ny tonga hitondra ny entana io dia mitovy eny qualité ny entana dia ahoana ny prix raha momba n'le prix aloha azoko tonga dia azavaina anazy mialoha ny contrat
dia le entana dia efa jerijereko eny ihany hoe reto no azony alefanina tsy azony. Ny hitako mety ngamba dia izao hoe aleo za mihitsy nidinany a miaraka aminao dia atondro ihay le olona dia jereko tsara mihitsy letana hoe azo ampidirina any amin'ny grande surface sa tsy azo azonao zany ary zao miprograma sy ny dépense lany amin'izany zao mbola tsy fantatra ntsony hoe ahoana namino anazy rehefa avy eo. Dia ahoana re zany ndao ary dia hoentiko any ianao dia atondroko anazy fa izao raha marety a tsy miara-miasa aminao intsony ary mbola mitony ohatr'izao a eo rehefa tena hiezaka be afa mba sendrany tsy maintsy hatranyity a eny ary Gasti Tantaragas. Bema! Bema! Otry. Fa kay ve ianao ato ihany? Maninona tsy mamaly? Andrekaka io. Ary inona ty trano korotana ambony ambany ty? Iza nanimba andreto entana reto? Zahako Fa misy inona? zao no mety. Mety amin'inona ry Bema? Mandreraka be nareo, Inona ty mahazo anao? mahakamo rangany ataonareo. Inona zay nataona izao inona? Zaoko Ry Bema, tena inona raha fatezerana sy fahasorana aminay dia ho pitena ohatr'izao ve mifananana? Ohatran'ny zavatra tsy elam-bola izy ity. zao rangany mety a ohatran'ny tsy olombelona koa no nanaovanareo a. Fa inona zany ny zakanao tamin'ity trano ity inona e? Sy zakako daholo izay nataonareo rehetrarehetra hatramin'izay. Fa ianao ve mifokarongozy sanana inona e? Ary nakaiza koa ty volo? Sy tsisy ny laiko azy dia ny esoriko. Kay tena nikakasana mihitsy ahita amin'ny dadanao ianao androany. Tena ifampitady eto mihitsy izay. Zanga matahotra azy. Hitanao za mokondohanao? Tsisy atahorako anareo koa ranga. Ataovy izay ataonareo. Dia ho hitanao zany amin'ity androany ity. Ary lasa mandeha any fa zazako no menomenonana eto. Andriamanitro, tena hainao marina ve ty ry Bema? Za ranga ty Vitanao ve mandroaka? Reninao niteraka anao nge zay? fantatro tsara ianao raha somana tena Joseline. Ary lasa mandeha any a. Ampidiro eo raha vainina raha mafy. Ahita lehilahy anao androany. Lehilahy mihitsy koa zao nandrasako eto fa tsy vehivavy ka. Isakafo velohanao sa tsinany e? Tsy mila an'izany meo an'izay menao azy ihany. Zao no teniko aminao aprimo angekaingana io trano io raha tsy te ahita raharaha anao androany. Ao fa aprimoko ary zany fampirimo anazy zany. Bema! Aza pitena netano! Itsoko polisy ianao atso izay atsonao raha matao ty raha dio lafo vidy be nge io e! Bravo zany. Gasti Tantaragas. lehibe ma inona ny mahatonga ny lamanao an'izao toetra ratsy izao aiza ve lesa potehana daholo ny entana nyreny lahy tsiratsirailahy ohatra nyreny tsy niteraka ny lahy reny mba normalina ve ny zavatra ohatran'izany finona fa iveran'ny lahy ngahy lahy rehefa lehibe dia mon'izay tia lahy tao vario ao mbola tsy te hamaly anareo ara-bainina. ary ahoana izao mafiten'ny lahy zany Zany no izy raha bainina nanomboka oviana manomboko izao. ampiakatry ny tambavy kety le zalahy tia mifarany Ka zany mihitsy izao no tadiava. ray langy ahy naniraraiko an'izany. tandremy kely ny vavan'ny lahy dia mitena zay inona ny tiany lahy reny Tsy miady rangany nataonareo. tsy miady ahoana toko mively le lahy hatramin'izao mivelominay hatrambola kely Fa mivelominareo tsy tahaka ny olona rehetra. fa ty ve bady mifokarongony so dia mananana zavatra tsy Tsy fanandrana rarahinao izay nataoko. Fa ny nanaovanareo hatramin'izay ny tsy zakako. tsory Raha zanaka tianareo ve dia nataonareo ohatr'izao. inona ny ohatr'izao an'lahy isaky mimetsika zao Tsy mitovy amin'izay ray aman-drenin'ny olona rehetrarehetra nareo. Kely saina. ela ndray zany ny tsaratsara anay amin'ny fiainanay
ka zany ny zava-misy zany zay lavozaza vaoviny io ndray andrefindrefy an'izay olona efa taty aloha lalabozabe taty tsy fantatro zany fa zay fotsiny ny fahitako hoe tsy mitovy amin'ny ray aman-dreny rehetrarehetra nareo ory lehibe ma ary za koa rangaza atao an'izany bemabema zany tsony a tsy anarako raha teo zany ajanony manomboka amin'ity androany ity fiantsonareo an'izany bemabema zany raha mbola tianareo koa ny ahita eto ay izay zany mahatonga lamanao zao toetra zao anarana zany fa fotsiny inona ihany e tsy tiako ny tondranareo ny fiainako tsy nataonareo ohatry ny olona rehetrarehetra aza vao zay tia lazavaina fa zahodikodina ny resaka zao ary tsy azoko inona ny tsy nanaovanareo adidim-poatra hatramin'izay hay ve zany ny ao andohan'ny lao e tsotra fitiavana ny lamanokany zany maninona fitiavana ny lamanokany zany zany ve dia ho fitiavana aminao fiarovana ny lahy ihany koa ny fanampiny fiarovana ahoana e tsy fantatrelana marina zao ny olona zao tsy fantatrareo mihitsy fa ohatra tsy olombelona zao ny fitondran'ny olona zay mahita dia manao resaka daoly ay ka tsy izay nge zany mitondra laotra ny biby fa ny olona e ka nono nataonareo ihany zany raha mba ny fitanareo hatramin'ny fahakelezako mantsy tsisy problème zao ka inona moa olona ny fiainany lahy zao na vita io na tsy vita ka efa hoe zany ataon'ny olona resaka zany zay vavan'ny olona any le tia zainona impiry ny olona tsy miresaka e raha teo amin'ny toeranao ary ve zakanao zany sakako inona moa problème amin'izany tena ianao mihitsy raha nga misy favoazana iza koa ny olombelona anao an'izany tsy za rery le tsy manao an'izany fa ny olona eran-tany betsaka ny manao an'izany a eran-tany amin'ny ahoanao koa e manaova fikaroany lahy dia fantatry lahy zany sady tsy mampivanenina fiainany lahy zany fa zasiana olana e zao no izy ry serza aza atao mampisendoatra anao raha zany resaka izany ahoana ny tsy ampisendoatra azy zany fa raha zay ny tianao a dia hitady vaholantsika inona ntsony ny azo atao amin'izao efa tara be neny zosy koa misahirakirana vaolana fa lao andeha amin'izao ny fiainana zao nefa voasoratra Gaspita Taragas. raha raty dia inona ny hevitra amin'izany ry mily tsy hitako tsy manana hevitra takizay ihany natao tamin'ny-mbola kely izy ka zao le zaza lasa mikorota-tsaina efa lasa zany ko inona no atao eo e vaolana tadiavina dia inona le vaholana e zange manontany ianao e tsy haiko eto koa ary avo mieritreritra hoe inona no atao an'le zalahy iny ohatrany vadika biby izy mifarana ka zay mintsiko firy taona moa zao izy iny tsy efa ho roapolo izy zao arono maninona raha ohatra ka hoe tambatambazana dia ho hitina any amin'ny dokotera e ahoana no nambatambazanao any olona romotra be iny e ka mbola tsy zao nge zany fa rehefa kalokalo miny izy eny e andraikitra ao zany fa ataovy ary tsy maninona andraikitro ahoana ary sika ny tokony hiaraka eny ary monko zany ve dia ho atao olana e sady tokony atao alolo ihany fa mahakamy mieritreritra ny toetran'le zalahy iny ny olana fotsiny zao dia mivola maninona ny vola ka lafo be nge manao andrenany amin'ny dokotera e zany tokoa moa e lao antaninona ry dokotera dia hita hoe zay vola tokony olany e anaovana fety ve zany sa ahoana ianao ve adaly le izy aza tokony ho afeniny mipito mandivitr'olona ko fety afety ay moa lehilahy lehibe iny koa ve tsy menatra moa ko zaiko eny ary tapaka ny hevitra fa laony amin'ny dokotera dia hita eo ny toyana misy asa hitako anao andro sertra zany ve manao inona zany chauffeur ka nga ny tenanay mahay mitondra tomobile ianao ary efa hitako nitondratondra foana reniko tsy mety amiko zany fa ohatrina moa ny karama tsy fantatra aloha fa tonga any ianao dia mifanaraka aminy amin'ny orinasy zany izy aloha service patron e ohatrany tsy dia mahazoto amin'izany ary Sylvia fa ahoana ry serge mba zavatra hafa angambany fa le manao sofery zany ohatry mampime be ka ny anao koa zany izay asa rehetra atolotra anao dia tsisy tianao daholy tsy dia hoe izay atolotra ao aneny tsy tiako fa le sofera mihitsy ny ohatry ny hafahafa tsarovana ery serge fa ianao olona hanambady zany olona melona tokantrano e kiza moa ny tsy eritreritra an'izany
dia hifidifidy asa sady dia nyizao ka mandrapahitako asa dia ianao aloha mamelonako. sy aza manao an'izany moa e tokony izao nge dia efa eritreretiny izany satria na ny fanomanana ny raharantsika na ny hoavintsika rehetra mihitsiny dia ninona antsika koa? sy ianao koa manany ihany eo fa za raha ry tenao aloha androany nisy zavatra saika anontaniako ty. iny izany ianao ve mahafantatra dokotera mpanao an'ireny didim-poatra ireny? vatanao inona koa izany ka matota diavina dia misy ilaina azoko. ka atao inona e anao didim-poatra? fa izy natao didim-poatra ao aminareo nga ao misy ankizy kely tsony misy mihitsy ao izy zay tsy izany fantatra ao. ka mbola tsy hitako tsinona vazivazy zany fa misy ilako azy fa mba valio moa misy dokotera fantatra ao ve sa hoany? raha ny dokotera fantatra aloha tsisy fa zaho a mandehanany amin'ny hopitaly dia hitana mano fa ny manao daholo angereo dokotera rehetra ireo e misy hoeritreritreritina tokoa zany. Mba meo vola kely ihany ianao e. atao inona indray e fitianako sigarako. sy efa hoe ho a miala amin'io sigara io ianao Ka tsy velona raha vao tsy mifoka sigara. na ny fahasalamanao a na ny hoavinao rehefa avy eo dia tena ho sahirana ianao satria ny vola rehetra dia ho lany amin'ny sigara Ka rehefa marary dia io ianao mitsabo a. aza atao an'izany moa ry serge Ka inona fotsiny ny ananako anao? Tsy tsabo a? Mba meo moa le bandy fa aza filaflainy e. dia farany izany ty androany ty a Mbola ho hita eo ihany. Gaspitan Taragas. Miomana ilay spandy kely tsika Andeha ho aiza? amin'ny dokotera Anao inona any? misy aleantsika rolany Fa iza no entina any amin'ny dokotera? dia lano entinany Tsy azoko izany. Zany hoe tsy marary ka ataonao inona any amin'ny dokotera e. aza be fanontaniana moa lesy fantao fotsiny a Za kosa aloha tsy hietsiketo raha tsy fantatro ny antony a. Sao dia ho vonoina ho any ako. le tiako lesy matoa ialahy ho entinany dia misy zavatra atao any Ay ve? Na tsy tsoronao ary dia fantatro ho atao didim-poatra zany. eny e efa fantatra lahy izy izany dia izay no marina mazoto Mazoto ve tsy azoto fa ohatry ny hafahafa ihany zany. Dia dokotera iza ny hitondranao a? any amin'ny hopitaly be lesy a hopitaly mpanjakana Dia menao trinona aloha? ty tena bandy kely miretirety fa ahoana moa ilahy nomena vola e nefa ilahy homena fahasoavana ary Ka zavatra tsy tokony ataoko no ataoko. Zany ve tsy tokony mahazo tambany? ndao aloha fa hita eo izany e miomana dia andao andeha Nga moa misy homanana tsony fa ndao ary. fa ny olana fotsiny tsy nahazo mahalabary fa dia misikina izany alahy aloha e Zany ary moa ny ataonareoko. ina amin'ny olana amin'izany Hatramin'ny fahakely efa tsy niraisina ny andraikitra. Zao koa rehefa anao an'izao zay mahalabary koa ve nga dia tsy vitanareo? sy ny fahavitany lesa ny zava-dehibe fa inona inona na mahalabary na lamba hoany a tsy mampiovana ninina izany Tsy mampiova ninina fa le andraikitra tsy raisinareo mihitsy ny tena halako. zay indray lasy ny filany lavanina Tsy izay mila vanina zany fa milaza ny fahamarinana. ka izany indray ry ny tanan'izany any an-tsena dia voam-panjaitra Za koa tsy mila an'izany fa mba resaka fotsiny a. fa izy ilahy nahita mahalabary efa vita ho an'olon-dehibe Tsy mila an'izany aho a. fa fantatro ange ndao ary fa honao lesy a fanao ny olona moa rehefa fora zaza ohatran'izao misy ny fety tia ny lavy raha ho atao manetriketrika ny fetiny lahy Ka ny antsika ny tsy fora zaza e. Fora olon-dehibe. eny ary nanitidika ny saiko Ka fotsiny ahoana zay moa any tsy hanaovanareo fety? Fa nganareo tsy niomanao amin'izany? naovanao izany tsy asa sataikatra ihany ange eritreritra hoe asina fety zany Tsisy an'izany fa tsy maintsy manao fety nareo. Valiny tsy nanaovanareo azy hatramin'ny kely. dia efa ilano ny teny an'izay fa zay siren'lahy efa nikondo tamin'izay ihany a ka inona onona atao amin'ilay fety Mihinan-kanina ohatran'ireny fety rehetrarehetra ireny voriana daholo ny fianakaviana. atao vomatotra letsy a Tena marina izany e. Voreo daholo ny fianakaviana dia faso filazana. tsy mivazivazy ve lahy zany Tsy vazivazy amin'izany a. dinio ihany aloha fa Ny anahoanako. dia tsy menatra ve lahy amin'izany
ka avy aminareo zaniko inona ny tokony ho izy tokony homenatra sy torosa tokony tsy homenatra tsy hoe tokony homenatra na tsy homenatra fa nieritreritra raha mety a dia atao ihany ny fety fa le miditra amin'le hoe manasa fianakaviana kosa aloha ohatra ny tsy lasa alao ataontsika mianakavy atao tranoato fotsiny tsinona mahavity an'izany inakany ohatry ny sanandro ihany zany izany ve dia atao hoe fety fa mba miavaka fotsiny amin'ny andro io inona daholo ny zavatra tiany lany loka foroy daholo ny olona rehetrarehetra ohatra ny manao mariazy tsika aza mila voatsiary lesy a zany ny atao hoe manao didipotrako alao lodiniany dia ahoana andeha ho any amin'ny dokotera ihany ve sa ahoana re andao ary lohodoloha dia alamina tsara ny programa raha izany aiza ry izany mifidy ny lohany nefa matahotra ny masony nga moramora zany manomana fety zany Gaspitan Taragas. dia arabaina zany nahazo fahasoavana ry mily misaotra dadanay koa aza ela fery ny kilonga ie ary nakaingarainy ao ambadimbadika ao fa ohatra ny mbola mibakabaka amin'ny malabary ihany ila be ny ihany izy ty aloaloha ho any amin'ny kely any Ie. andao aloha tsika isanao mba hoany andao ary tsy lavitra izy fo ambadika ao fotsiny ka ole tiry bema ay serge azafady ahoana dia fahazaran-drasy ty koa nge tsy mety miala mihitsy mandrakatitra ahoana dadanay va io dadanay fa iresaka amin'la ono arabaina le roa dia aza ela fery zay zany vo tena lehilahy tanteraka zany ony saotra betsaka dadanay va e dia misaotra dadanay va tsy hita fa tsy maintsy mandeha amin'ny fandehan'ny olona tiako efa be dia be nga ny olona tonga ao ivelany olo dady efa maromaro aho fa olona raha marceline sy ny karazana fiainana iza zao le zavatra za efa tondrakondra zavatra inona le zavatra le fomban-drazany le tsitsika ie iny angava ho tondra aty any amin'ny dokotera iny dadanay va e najanona ihany le zalahy reto aza manao no foana sady efa tara be mbola manao tsinitsinona ny fomban-drazana zay nyray dadanay sy ny fomba gasiny fa milaza aminao nge ao fa tsy ratsy ny fomba gaso fa ny tamin'iny aloha zay rehetra makany amin'ny dokotera nge mijanona any aby iny fa tsy isy mitonony azy mody zany ka zany ny fanao taloha zay ary zany izy hoe taloha efa taloha zany zao tsika efa fiainana hafa mihitsy tsy mampanininy zany sarotra ihany nitondrana lizy mody taty dadanay va rehefa vita koa ny aloha dia zay ny tiany tena tiako fa any ny akondro dadanay voa any ny akondro fa za aloha ohatra ny tsy afaka hitsangana ho any ohatra ny mbola afafa be a nga mbola mandera izy tsy mandera fa marary tsy maintsy hoe marary fomba miezaka somary bakabaka kely fotsiny fa tsy maninona ie iezaka hoany ihany rehefa avy eo fa aloaloha rehefa tonga daholo ny fianakaviana ay izay ny mety ka tsy aloha ve le retsy mba maka iny eo mbo fandrina eo aloha tsika tsy maninona fa zay zany le roa ie aloha le roa lakakena kely eo dadanay voa vomafy koa le zalahioko raha tiako ay tonga raha mariety ie akory aby nareo mansoa ianao arabaririniny e samy vita hafahafa kely izy ty fa ie dia araka ny fombatsika malagasy zay tsy hita zay maharatsy azy moa dia tsy hitako hoe inona le hoetana fa ty misy baskely mba meo asery zao e dia tena lalina koa nga zany a olo-dehibe ve dia omena basy ka inona moa fa rehefa ohatr' zao nge dia mba kilalao no omenany ankizy dia tsy hitako zay ho atao dia mba ino etiko e le hoe ankizy tao tsy ankizy mo eny e tsy ho lalaovina ao anao ve basy io rehefa azony eny e tsy maninona e mba atao fahatsiarovana re zay angamy marina mandrosoa re mandrosoa zareo a rendry rapelina aveo marodita mandroso daholo e aza mihafahafa mandroso ao ampandrosoa eriny io la ry zosy ie aty avaratra aty fa somary teritery ato a mipetrapetra io seza androso ray bebe ranoro ie dia alomesao za aloha toerako fahareraka ity ny sesa zay
tena tsy hahifakahitana ny SBB Ranoro raha tsy efa ohatr'izao marina. Arabaririna aloha zany. Dia samy vita bebe Dia ay le kely ay. Ao ambadika ao fa mbola vizambizana sy redradreraka dia makamakainao izy. Ra. Dia i aroa mitaizasy ao ny reniny to eto. Ka izy ange bebe Ranoro tsy mila taizana intsony fa efa lehilahy lehibe mataizany tenany. Inona hoe tsy lazainao? Zany hoa. So mba milalao fery ao le keliko maratra be ao e. Andao entinao ary ianao e. Ty bebe, ao tantanako ianao fa ohatran'ny malamalama ihany ny trano. Eny, mangitry koa ato aminareo. Dia mbola misy olona indray letsy a? Ndray, Ay ve bebe. ohatratony e, fa inony ty? Ka zao no zava-misiko. Manahoana aloha bebe? Rosinina rety e. Salama le kely mozasa lehibe ma. Zaoko. Mety daholo. Fataoko izy no natao bebe Ka no everiko rehefa nanandrandry any lehibe matriko everiko ny zandriny zao no nataonareo ty potra tato. Reo no tompona andraikitra amin'izany reo olon-dehibe reo. Inony ty nataonareo rakisy a? Nanao tsy nety re bebe Ranoro. Tsy haiko izay filazan'izany fa dia izao raha mahita izao e. moa zao koa ngamba amin'ny fotoana mety e. Zay zany. Nareo amin'ity fandrosoana ty mananao foana mihitsy. Dia izy aloha ny kilalaoko netiny bebe. Ty bobo no netiny bebe fa tsy nanana kilalao bebe. Lety tsitsitsitsa fort i Serge. Ay zay bebe ty dia tena mampime mihitsy. Olona ngeza be io ve dia omena bonbon e. Ka koa feo analala hoe olona geza be ohatr'izao iziko. Dada. Hoana lesa? Sy tomy kely aloha ty dra ty fa ohatrany misy raha mandeha kely ato ambany ato. Ao are, ao. Zay. Ary aza mikofokofoka moa fa manjary maratra foana dia ela vao maina ny Ka tsy fery. mety tsara le seza hipetrahako eto. Dia rahany ianareo. Elo atramina tany ty lehilahy lehibe fanambady vao atao ty potra. Efa niteny an'izay ihany bebe. Afaka roa volana aorianan'izao didipotra zao ny mariaziko. Zany tokoa ry bebe Ranoro a? Izay tsisiko. Rono ahy efa tonga tokoa ve Sylvie? Ohatra mbola tsy tazako ao izy a. Tonga dia ampidiro makaty izy rehefa tonga eo. Ye. Eny ary lesa. Ndao bebe fa bebe kosa ohatra mitanaka be ny ihany a? Tena mbola zenda na rakizy a. Ndao aty ny lalana fa sao dia tsy hitanao. Ody, Tonga soka indry. manahoana mama Serge? Salama ve. Andao aty. Serge, io Sylvie fa tonga. Fa maninona ianao? Manahoana aloha e? Manahoana? Tsy hita fa voafory e? Han? Voafora? Tsy azoko ane izany Serge. Tsy nampahafantariko anao mihitsy le izy. Zaoko. Tanao ve izao misikiny izao? Aza mivazivazy moa reto a. Inona ny vazivazinay amin'izany? Tena marina izany ka. Io izy io. Fa maninona izao vao natao e? Io anontaniana. Eny e. Resaka lava be moa izany fa zay indrindra ke ny antony izao fety izao e. Izaho aloha tena tsy nahalala momba an'izao mihitsy fa dia Ka za koa tsy niresaka taminao fa za mihitsy anie nilan'ilay dokotera nanontaniako anao ndry mandeha iny e. ay ve andrekako ianao ty mampime mihitsy ka. Tsy hita ohatrany hoe mahamenatra ihany le Fa izy inona nefa zao na fiainanao an'izany tao? ka mba atao surpriseko. Aza atao mahasimba saina ndrika izany ry Sylvia fa misaotra an'Andriamanitra tsika rehefa vita somba tsara izy. Dia ahoana izany mariazintsika afaka fotoana foana nefa ianao ty mbola atao anatin'ny fery? Ka moa zany ametraka olana. Olana mihitsy zaniko. Ka io anie fery tsy maharitra e. Vetivety ihany akio dia maina. Za ry saika nieritreritra hoe atambatra ny mariazintsika sy izao fety izao. Dia ianao ty koa dia adala.
Maninona moa zany atambatra tonga dia ao daholo. Efa tsy natao ihany dia aleo dia hitambatra eto. Aza dia miretirety moa e. Vasivasy zany. Azafady reto fa mandeha ihany amin'ny fotoana. Ny olona tsy efa sasa miandry. Efa afaka mitsangana fa ianao dia andao aloha ao ambadika ao. Zany afaka mitsangana. Ka andao ary. Ie, any ary tariho ny lalana. Fa na zany aza mitandritandrima ihany fa manjary maratra dia ela be vao maina zany tsy fery a. zazakely tsony. Gastitan Taragas. Tsy zany dada fa ohatrany mbola tsy milamina ny le feriko e. Fa ahoana ity? Zay no nampetsoko anao aloha. Tsy milamina ahoana? Mbola marary? Marary foana sady ohatrany tsy mety maina le izy. Ka hatrehanao valina pataloha zay zany mbola tsy sitrany io ferin'lahy io. Zany mihitsy e. Ny patalohany anaovako fa tsy ampiakariko e. Ahoana koa zany? Ka tsy hitanao ve za ary manao an'le pataloha miborotsaky reny foana? Ary hitako mihitsy ny tatataonroza lasa vao maika ny midina zany ny patalohan'ny lahy. Amin'io atao akanjo mikolobaka be ny ambony. Sy ho ihany ary aloha fa misy an'ity lamaody miborotsaka pataloha ity mba hanafenana an'le izy. Jereny dadany e. Aloha aseoko anao mihitsy. Ako e. Fa inona le ty manjoa lahy tya? Tena manonitra be le izy. Ka zary mba gagako. Dia atao ahoana io zao? Tsy maintsy miverina any amin'ny dokotera. Tena dian'izao aloha tonga dia mandeha mihitsiny ka. Nareo koa nge tsy lahitra na tenenina mihitsy amin'ity alcool anareo ty. Fanga moa misy fitraikany amin'izany. Ohatray. Ny olona alkoolika dia sarotim-pery. Azavana tokony sitrana vetivety tena lasa ela be noho izay fean'izay alcool izay. Dia ahoana zany? Ampahafantariko an'lahy zany. Dia ny dokotera indray mahafantatra izay momba an'io. Tokony efa sitrana ela mihitsy io raha ohatra ka nitandry ny lahy. Ka nareo tsy miteniko. Zany ve dia tsy ho fantatra lahy lehibe io e lahy raha tsy ho teneny isaky ny zavatra mitranga rehetra e. Miomana dia malala zaniko. dia ahoana zao ny trano any amin'ny dokotera any sa fe ny dokotera no natsoina aty an-trano? Mampatahotra fotsiny ane zao raha kikisa ny dokotera le izy sa ataony ahoana zao io? Dia izay manjoa an'lahy io manjoa an'lahy fa dia izay asitrana ny fery lesy no atao a. Ary raha tsy hoentina any amin'ny dokotera ary rehefa zany. Dia atao inona fotsiny? Ohatra hoe manao dokotera tenany. karaha mety ve? Tsy miditra amin'izany. Io ary efa tsy fantatra zao hoe ahoana ny anjoany io. Dia mbola ho ataotaoko toto ihany ny fikarakarana an'io. Ndao ary hoentina any aloha dia ho hita eo e. Gastitan Taragas. So ihany akindry fa tonga fa tsy maintsy ahembotra ny rarahanareo a. Fa ahoana? Ahembotra. Ny antony manko dia Serge mbola marary. Andriamanitra, fa nga moa tena mbola marary be mihitsy izy iny e. Ka voalasany amin'ny dokotera any zao izy mianaka fa tsy mety ho maina mihitsy hono le fery. Dia ahoana zany ny invitation rehetra efa voazara? Tsy maninona kio fa afaka tenenina daholo ihany dia ahembotra. Andrikako, manahirana izany. Kizy ary mba mampalahelo. Dia ahembotra rahoviana nefany? Alao maka marza kely dia afaka ray volana any. Zany ve tsy fahasahiranana? Dia mbola hitety andreny fianakaviana rehetrarehetra reny indray izany. Tsy maninona kiva mifanampy atsika. Nahirana izany ka. Aleo ary aloha resako ry dada sy mamanay dia hita eo izay hevitra ry zareo e. Ie dia mba indrindray mandresy lahatra azy ihany. Misy vaovao anie ry dada sy mamy. Vaovao inona letsy? Tsy hitako ty. Ambarao fa inona ary tia mivalalika be ty e? Ty, fa inona koa ty mahazo Allah? Efa misy miaraka aminy anie Sylvie. Inona? Ahoana tsara. Miantso azy dia tsy mandray intsony izy. Tonga any aminy dia olo-kafa ny hitako miaraka aminy eo. Lozinina le tsy zany lazain'ity banty zany. Misy olona miaraka amin'ny Sylvie hoe olona miaraka amin'ny ankoatran'ny lahy zany.
Zany ve dia tsy azonao e? Fananinina. Dia tsy haiko mangataka fanazavana aminy aho dia tsy izy tsy mety miresaka amiko raha io. Za koa ne tsy ampandrosoany ao an-trano intsony. Mirazoko tsara be zany nisaraka nareo. Zay zaniko. Efa misy olona miaraka aminiko. Ohatray. Ahoana koa ary zany? Hono ahy sao dia mba ialany sary-piaro. Sary-piaro amin'ny ahoany? Ary efa miteny ve izy hoe faranana ny aminareo zany razoko tsara sa ahoana e? Tonga any aho dia sakambininy le olona. Ataony hitany masoko. Zany ve tsy mazava ny sao tikany? dia mba hanadany e. Tsy hanadany ry dada. Ary sao dia mba misangisangy le tsisy ah. Tsisy an'izany. Miantso azy aho dia tsy mandray izy. Tonga any aminy aho tsy ampandrosony. Ahoana koa ary zany? Sa fe hiaraka ho antsika Andao mihitsiny. Amiko manokana aloha sarotra be zany e. Fa alao ianao makany ianao rery dia fatary ny marina sao dia mba iala kosa nanao tsy mety tany dia tezitra izy. Inona ny tsy mety natao koa? Na koa ary lesany zavatra resahan'lahy zany a. Za ty mba efa salama efa hoe vonona natateraka ny mariazy zao indray ny ataony. Tena marary zany ny lohako. Ifa mentso. Allô? Fa ahoana reny nataonao reny? Ay ve efa fantatro ihany ka saotra betsaka e. Inona hony? Tsy mety ho ny fiarahanay. Tanareo zany? Tsy mety amin'ny ahoana e? Ka tsisy fanazavana be hony fa aleo faranana ny amintsika. Inona ary reto ataon'reto ankizy reto? Kakava amiko zany efa avy aminy. Manala-paraka. Anontanihoany raha te halala ny antony nareo fa za tsy te ho antsony. Fangamo vitan'izany izy ty e. Vitan'izany ahoana? Fa fambaraka tsoro amatanga zany le roa e. Hita ho ako. Allo samy ho afa-baraka eto. Tsy olana zany. Vihinany tsy afa-baraka e. Renina. Ahoana? Mba hitanao ve ny adalansery ny fivoaran'ny alikany tato ato zay? Za dia efa tsy miteny intsony fa vaka ny saiko. Miveriko fa dia makasitraka azy nge ianao amin'ireny ianao tsy miteny reny e. Tena leo ah. Aisa vera nga dia tsisy masoandro militra fa vaovao marina dia toka koa mbola entina mody ohatrany ary mbola hoentina hondananao ampandriana mihitsy ny ary. Tena mivadika ho an'ny lohako. Eritrereto fa miakatra mbaka ny tensionko mihitsy amin'ny ataon'izy zazy iny. Dia inona ny fanapa-kevitra raisiny? Ivary lavo tena dia tsy haiko tsona izay fahafaran'ilay bandiny. Ny fahitako aloha dia vokatra nataon'ny Sylvie izao zavatra izao. Ohatrany hoe dia folony izy amin'ilay tsy zakany intsony. Za mieritreritra an'izay ihany fa misy zavatra iray manitihitika ny saiko ry zao sy a. Hoe sao dia mba nisy fiantraikana sao dia mba nisy fiantraikany tamin'ny fiainany ny zavatra nataontsika azy. Za koa nge aty aoriana vao tonga saina. Ka mieritreritra an'izany koa nge za e. Dia izany rehetra izany no mifangaro a dia mahatonga azy hivadika ondrakondrafana ohatran'iny. Tena marary ho ny andohako. Aiza ve tsy vitan'izay hoe mamy fa tonga atao trano a raha miresaka ireo rindrin'ireo dia miresaka ramatory izy miresaka aminao ka mamaly teny ratsy mivaliny. Ny hitako mety ry mily a avelao fotsiny amin'izao izy aza kitrakitraina intsony. Zay ataony eo ataony. Fa farany lasa dalanga izy zazy iny. Eny e, za mahatsikaritra an'izany tsy hitany efa mandefitra ve anefa. Ka inona no atao? Ka raha vao mitena dia tsy maintsy ho ady foana ny setriny. Avelao amin'izao fotsiny eo. Mba tsy hikorontanany sainy intsony. Mandra-pahoviana. Asa mandra-pilamindaminy eo. Tsy ameko tsiny ihany aloha ilay raha aman-dreniny Sylvie raha nampiala azy tamintsika. Iza moa no hataty andreny fahafambaraka be ireny. Ary inona ty mampitanondrika anao e? Ohatran'ny lasa manamelo tena be zany ahy. Raha mbola misy zafikely any aoriana any tsika moa zany tsy hiteraka intsony. Kala dia vao tamin'ny vao milatsaka dia tonga dia forahina avy hatrany. Tsisy takandro. Iza koa nisy an'izany. Ka izany ray zany lalana mivoaka aloha manomboka eto e. Efa hitanao zao zavatra misy zao. Nga koa izy ty hoentin'ny famaizana fotsiny. Ka hitanao aleo lasa loto izay tara ohatran'izao
Ahitan-doza fotsiny. Rena reteo Didim-piainana. Gas Titan Taragas.